Taratasy fitorina voalohany fitorina ny député Ranto Rakotomanga sy ireo niarany petsapetsa taminy Andriamatoa Dina Andriamaoly sy Andriamatoa Mama Rakotomanga. Momba n'inona zay a, momba ny fanagadrana ny tenako nandritra ny 5 taona mikantona satria ny député Ranto Rakotomanga ihany taty afara no namoaka amin'ny antso ataribia ataony amin'le filoham-pirenena teo aloha hoe izy sy ireo olona anankiroa ireo no miketrika sy mikotrika an'le fanamboamboarana zavatra zany ara-raha-pitsarana na tonga nigadrana andrisy 5 taona iny. Teo moa zany tsy hita loatra hoe taiza, tsy hita loatra hoe aiza zany nandefasana ny fiantsona azy. Hitantsika tamin'ny Afakombaly namana izeny efa mifotra masom-bahoaka izy mamonjy fivorian'ny antenimieram-pirenena dia mazava ho azy fa moramora kokoa zany ny ahafahana manao ny raha-pitsarana momba an'izay. Dia velantsika ho an'ny fitsarana ametraka an'le fitoriana zao dia velantsika ho an'ny fitsarana dia mikarakara zay fitoriana zay. Dia misy fitoriana faharoa koa raha tariditsika tamin'ny janoary 2024 zany efa tany amin'ny 3 taona tany hoany no gadraiko tamin'ny nanagadrana tamin'ny fotoana io dia efa tokony hivoaka za tamin'io janoary 2024 io. Kanso tampoka teo misy indray taratasy pourvoi en cassation nataony Ramatoa procureur général cour d'appel tamin'izao fotoana zany. Lalàna milaza fa raha androany ny fitsarana ambony mivoaka dia 3 andro fotsiny eo après io farafahelany no ahafahana manao an'izany pourvoi en cassation zany. Fa tamin'ny fotoana io zany efa 2 taona sy fahabolana aty aoriana nataony le pourvoi en cassation satria za hivoaka 2 andro 3 andro talohan'io après io zany any mivoaka. Ny antony zany dia mazava be tsy azo hevitra satria hivoaka dia mila tazomina ao anaty fonjafona dia nanaovana an'io asa tsy ara-dalàna sy am'teny frantsay moa hoe abusif. Dia amin'izao fotoana zao moa zany amin'olom-pirenena amin'ny mahatonga eto amin'izao fotoana zao moa zany efa miverina foana ny filazana hoe ady amin'ny tsy maty malota zao ny ataon'ny fanavozana. Manaraka an'izay ny tenako mitory azy mba tsy hisiany tsy maty manota ary indrindra mba tsy hisiany intsony olona ray any anivon'ny fitsarana na any fitoram-pitsarana hahafahany efa manapatra fahefana dia mampiororo ny mpiara-miasa aminy dia manao izay tany mikipony no ny antony hitantsika eo ihany misy ara-bola hoe misy fanitaram-pahefana. Zay zany le fipetrana. Dia fahatelo farany za io olona mifampiresahana le figadrana 5 taona koa zany nafahana tsara nandamina ny tato anaty tato na ny saina na ny fanahy na ny fo. Dia nisy fotoana tokoa tonga dia valazaiko teny zao misy olona maventy be eto firenena zany mba miteny hoe tsara ihany zareo reo mifampiresaka na ny tsisy olalao sa dia niantso tokoa ndreo olona reo samy niantso avy le député zany sy ty le magistrat ty fotoana samihafa tany amin'ny novambra tany dia tsotra ny teniko hoe fantatranareo mieloka be vava nataonareo tamiko ny fanapotehana ny fiainako anatry ny 5 taona fanapotehana ny fianakaviako indrindrindra reo fahorian'ny zanako le raha ny olona rehetra nahita zany dia fantatrinareo zany dia fantatrinareo koa zany ny miandry anareo dia tsy hita moa izay toy any taty afara resaka hafa indray ara efa miendrika opa
no azoko tafarafara tato dia fotoanany tsy maty manota zao dia petraka fitoriana izy. Le tena taloha le tena an'izany olana voalohany zany a manao amin'ny député azy manao trafic d'influence, manao abus de fonction ary tsy ferana mihitsy nisy suspicion de corruption ao anatin'le zavatra satria tsisy olona nanao zavatra rane fotsiny zany le olona lazay naniraka azy fantatsika tsara ny raha mahazo azy amin'ny kofokofa le hoe mambotomanga mille fois FTT firenena keto fantatsika daholo mahazo azy na eto toerana na anvelany zany hitatsika ny raha mpitsarana fa misy suspicion de corruption misy blanchiment d'argent zany daholo ao anatin'iny. Le anankiray indray le mpitsara maventy tena kitsirany mihitsy manitaka tena enjana dia mihitsy ny fahefanatoadina tanana mbola misy suspicion de corruption koa anatin'izany fa tsy andoa fa tsy hoe heverina hoe nataony fotsiny tamin'izao zany le olona fivoaka le mpitory mamirabatomanga mazava ho azy araka zany hitatsika ny raha mpitsarana tsara zany hoe naran'le mpitsara anjavatsika mitady an'izany procureur général porte-tapelle teo Ramatoa. Parabéns, claro. Bilhete não laranja. Olha a mensagem. Metaka taratasy fitoriana voalohany fitoriana ny député Lantra Kotomanga sy ireo niara-mipetrapetra taminy Andriamatoa Dina Andriamaoly sy Andriamatoa Amarabatomanga. Momba n'inona zay a momba ny fanagadrana ny tenako nandritra ny 5 taona mitiantony satria ny député Lantra Kotomanga ihany satria afara no namoaka raha amin'ny antso ataroby ataony amin'le filoham-pirenena teo aloha hoe izy sy ireo olona anankiroa ireo no miketrika sy nikotrika an'le fanamboamboarana zavatra zany raha-mpitsarana raha tonga nigadrana andrisiny 5 taona iny. Dia eo moa zany tsy hita loatra hoe taiza tsy hita loatra hoe aiza zany nandefasana ny fiantsoana azy fa hitatsika tamin'ny afakomaly angambany izy iny efa mipotra masom-bahoaka izy mamonjy fivorian'ny antenera-pirenena dia mazava ho azy fa moramora kokoa zany ny ahafahana manao ny raha-mpitsarana momba an'izay. Dia avelatsika ho an'ny fitsarana ametraka an'le fitoriana zao dia avelatsika ho an'ny fitsarana ny mikarakara an'izay fitoriana zay. Misy fitoriana faharoa koa raha tadiditsika tamin'ny janoary 2024 zany hoe efa tany amin'ny 3 taona tany hoany no gadraiko tamin'ny nanagadrana tamin'ny fotoana io dia efa tokony hivoaka za tamin'io janoary 2024 io. Kanjo taboka teo misy indray taratasy pourvoi en cassation nataon'ny Ramatoa procureur général ny cour d'appel tamin'izany fotoana zany. Lalàna milaza fa raha androany ny mpitsarana ambony mivoaka dia 3 andro fotsiny eo après an'io farafahelany no ahafahana manao an'izany pourvoi en cassation zany. Fa tamin'io fotoana io zany efa 2 taona sy efa-bolana tio ariny vao nataon'le pourvoi en cassation satria hoe za hivoaka 2 andro 3 andro talohan'io après an'io zany any tokony hivoaka
Ny antony zany dia mazava be tsy azo hevitra satria hivoaka dia mila tazomina ao anaty fonja foana dia nanaovana an'io asa tsara-dalàna sy ny am'teny frantsay moa hoe abusif. Dia amin'izao fotoana zao moa zany am'olom-pirenena amin'ny mahatonga eto amin'izao fotoana zao moa zany efa miverina foana ny filazana hoe ady amin'ny tsy maty manota zao ny ataon'ny falavozana. Manaraka an'izay ny tenako mitory azy mba tsy hisiany tsy maty manota, ary indrindra mba tsy hisiany tsony olona ray any fitsarana na any fitondram-pahatsakana hafahany efa manapatra fahefana dia